Madagascar Information. Tsy mijanona amin'ny sehatr'asa nahazatra ny Cnaps fa mikarakara sy manome torolalana ho an'ireo mpikambana, tojo takaitra goavana noho loza sy aretina vokatrin'ny asa. Ireo zokiolona ary ireo mpiasa feno 520 taona no anomana fisotroan-dronono. Ho fiatrehana ireo toe-javatra ireo no antony nananganan'ny centre d'écoute et d'orientation CEO na Ivo-Toerana Haino Aman-Torolalana, izany hoe miaino sady manoro tohan'ezak'izay te hijoro. Androany no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ity Ivo-Toerana ity. Ny service action sanitaire et sociale izay manao ny fanentana amin'ny alalan'ny farim-piainana hitantsika eran'ny Madagascar. Ankehitriny dia teraka ny centre d'écoute et d'orientation izany centre izany dia miverina fanampy bebe kokoa. Ny Cnaps indrindra amin'ny fanatanterahana ny didy manandaikitra voalaza ny didy mandalana fa indrindra ireo zay tokony sitraka ny fisian'ny Cnaps, ireo zay tokony andray ny anjara zoany eo anivon'ny Cnaps dia mandroso izy ireo omena ny toromarika isan-karazany. Anampy betsaka atsika zany amin'ny hoavy. Izany dia mifanitsa ny fanamarihana 70 taona ny sy ny fiainana ara-tsosialy voarindra voalohany teto Madagasikara. Andraikitra voalohany io tanan'io Ivo-Toerana io ny fanatsarana farim-piainana ara-tsosialin'ireo olona ina sy ny fianakaviany. Isy ny mason-tsivana ho apetraka mialohan'ny amaritana ireo sokajin'olona ho sahaniny, ka anisan'izany ireo manan-jo navelan'ny mpiasa izay maty vokatrin'ny loza am-perin'asa na vady navelany efa misotro-dronono ihany koa. Marina moa fa misokatra ho an'ny rehetra manomboka ity volana oktobra ity ny CEO. Raha jerena ny 80 taona izay niainan'ny Cnaps, niainan'ny fiainana ara-tsosialy teto Madagasikara dia betsaka mividy, kanefa dia betsaka ihany koa no tokony mbola ho tanterahantsika. Azadiny fa ao anatin'ny tontolo izay mivoatra isa-tsegondra, isa-minitra, isan'ora, isan'andro, isam-bolana ary isa-taona isika, dia ny fiainana ara-tsosialy dia tokony mifanaraka amin'izany tontolo mivoatra izany eto amintsika ihany koa, tahaka an'izay misy any amin'ny toeran-kafa any am-pitandranomasina rehetrany. Ankehitriny ary dia izao centre izao dia efa voasoratra ao anatin'ny atao budget de programme ny Cnaps nandritra ny 2013 ka hatramin'ny 2017. Efa eo am-pametrahana ny budget de programme ho an'ny taona 2024 tonga hatrany amin'ny 2024 ny fianakavian'ny Cnaps amin'izao fotoana izao. Ary ao anatin'izany budget de programme izany dia iverina indrindra ny mba ahafahan'ny Cnaps ho mendrika ny tontolo izay mila azy amin'izany taonjato izay iainantsika izany. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.